andininy fa sivifary ampangaina fampanakorotana saim-bahoaka laviko zany tompoko. Voalohany indrindra zaho zazakely tsy possible amiko mihitsy hanakorotana ny sain'olo maventy aby reo, olo bavata be reny. Ary zany foana zavatra ampangana ahy hatramin'izay. Nikorotananao ny lohan'olo be rey hoe nikorotananao lohan'olo maventy e. Dia nareo ve dia tsy mahatsapa menatra amin'izay? Hoe zaho ty koa dia hanakorotana sainareo olo maventy, nareo olo mianatra, olo nandalina zavatra maro be. Ka eto aho dia mandato teraka fa zaho tsy mpanakorotana sainareo zany. Ino hanakorotanako sainareo? Nareo ihany no mikorontana automatika rehefa tsy takatsinareo zavatra atoko. Rehefa tsy hainareo ny asako dia lasa mikorotana ny sainareo satria miezaka zany nareo mitakatra hoe inona marina zavatra tatandraza ty dia tsy takatsinareo ilay izy. Dia rehefa tsy takatsinareo ilay izy dia lazainareo fa zaho indray nanakorotana sainareo. Nefa nareo ihany no mikorontana noho ny tsy fahatakarana, noho ny tsy fahalalana, noho ny tsy fahaizanareo. Ka eto aho dia manentana anareo raha misy ny zavatra tsy takatsinareo na tsy hainareo momba ny zavatra ataoko na ny asa ataoko dia manontania ahy. Manana compte amin'ny Facebook aho, reny mark tatandraza betabe, tatandraza betabe reny compteko daholo reny. Ankoatran'ireny tsy compteko anaty Facebook. Reny le hoe tatandraza betabe reny ny compteko ao anatin'ny Facebook. Ka raha misy ny zavatra tsy takatsinao dia magnantona ahy. Dia andao magnantona ahy ao amin'ny message privé ao fa vonina hanazava Cyprien momba ny tenako raha misy zavatra tsy takatry ny sainao. Fa aza mikorontana ery amin'ny message publika be ery dia hoe ry vavabe sy ny karazana. Dia tafitohina amin'izay nareo rehefa tenenina resaka taimbava dia hoe maninona hoanao miteny ratsy ka raha zaho tsy miteny ratsy. Fa raha ataonareo no teneniko fa tsy hoe zaho no miteny ratsy. Ka eto dia milaza fa zaho tsy mpanakorontana anareo zany fa nareo no mikorontana ho azy rehefa tsy takatsinareo zavatra ataoko. Na ny mpitandro filaminana ange zareo ihany no mikorontana ho azy, na ny mpitondra fanjakana zareo ihany no mikorontana ho azy rehefa tsy takatsinareo ilay zavatra ataoko. Tsy hainzareo ilay izy dia lasa zareo no mikorontana. Ka eto aho dia magnentana anareo zany hoe milamina anareo raha misy zavatra tsy takatsinareo dia anontany io zaho fa ho azavaiko anareo an-Cyprien. Zay sy zay moa no namaraparana n'izy rehetrarehetra dia 5 moa no azavaintsika teo aby reny. Ka raha voa arakinao manomboka amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahasivy dia hazava aminao an-Cyprien ireo zavatra ampangana ireo ary hanana valiny ianao manomboka izao fa mazava zay zavatra izay. Amin'ny manaraka moa dia mbola hiseho eto ihany aho hitondra fanazavana betabe koa mikasika ny zavatra rehetra izay ampangana ahy. Ka nakasitraka nagnaraka ny fandaharana hatramin'ny fanadinana velomantsika rehetra mandram-piona amin'ny manaraka.